Efajato sy telo arivo ireo miaramila nivoaka avy tamin'ny sekoly miaramila pirenena any Fianarantsoa. Efatra amby sivifolo taona io sekoly io amin'ny ty taona 724 io, raha tamin'ny taona 1380 no niorenany. Efa maro ireo olona nahazo tombony tamin'ity sekoly ity. Ny filoham-pirenena, ny ministra ary ireo olona maro samihafa no efa navoaka ny io sekoly ho an'ny miaramila pirenena io. Amin'ny ty taona 724 ity, wisy ny fankalazana amin'ny taloha kotrokotroka atao any Fianarantsoa, ary anisany andray anjara amin'izany ireo mainty molaly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nivoaka avy tamin'io sekoly ny miaramila pirenena. 95 izay amin'ny taona ho avy. Tsara marina amintsika moa ny fetin'ny sekoly dia isan'ny 12 Mey isan-taona. Tamin'ity zany dia natao 19 Mey izy. Fa ny eto Mahajanga kosa zay nitanterahana androany 27 satria mba hoe dans le cadre ny 20-30 zany le izy raha ohatra ka misy décalage kely. Dia ny tao moa zany tena hoe nitapaka antany afahana manomana an'le 95 zany dia ny hoe atao le izy satria fa ela ihany le sekoly dia mba andray anjara ireo mainty molaly. Zay ny rôle ny mainty molaly hoe mba manatsara ny sekoly. Zay maraka le volazako teo dia hoe tsy maintsy atao le piste ny fanaovana ny mba atao goudron ny fanaovana ny cérémonie ary koa ny tribune zay fahita kely par rapport am'le satria tsorina aminareo fa nefa eny amin'ny 3400 ancien enfant des troupes zany ny 3400 io zany ny olona fanandalo tao amitsika zao miteny zao atao hoe maro ihany zany dia mitatra ihany zany le izy. Ka dia zay zany ka am'izay fotoana zay no anaovana ny resaka inona moa zany ny resaka fanatsarana zay ary zay ny adidy ny sekoly ny fikambanana moa zany atao hoe fikambanana araka volazako teo tsy dia misy hoe forcena loatra fa rehefa matsapa izy mainty molalin'izany sekoly zany dia tokony handray anjara hanatsarana an'le sekoly satria mba rehereha ihany zany io afa tsara. Ny hetsika fanamboarana io sekoly pirenena io no atao amin'ity taona 724 io. Araka izany, manao antso amin'ireo malala-tanana ireo tompon'andraikitra sy ireo mpikambana amin'ity sekoly mamoaka ny miaramila pirenena ity. Ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, wisy ny solotena avy eto amintsika anatanteraka ny fankalazana any Fianarantsoa.